Matio toko fa 4. Rehefa niala tao amin'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary nanantona azy ny mpianany mba ampijery azy ny rafitry ny tempoly. Hoy izy anefa taminy, tsy hitanareo va ireo rehetra ireo? Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy avela hisy vato ifanongoa eo ka tsy horavana. Ary nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka niteny hoe, lazao aminay izay andro atongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary Jesosy namaly azy ireo hoe, mitandrema fandrao hisy hamitaka anareo. Fa maro no ho avy amin'ny anarako ilaza hoe, izao no Kristy, ka maro no voafitany. Ary andre ady sy filazana ady anareo, koa mitandrema, aza matahotra, fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola izay no farany. Fa izy firenena hitsangana hamely firenena, izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany no ho fiandohany farariam-piterahana. Ary atolony ampijaliana ianareo ka ho vonoiny, ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Amin'izany andro izany dia maro no tafitohina ka hifampiampanga sy hifankahala. Hisy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka olona maro. Ary noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Ary ho toriana manerana izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia izay vao ho tonga ny farany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny favetavetan'ny fandravana, izay nampilazaina any Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona any Jodia andositra ho any tendrombohitra, izay ao an-tapitrano dia aoka tsy hidina haka ny entany ao an-tranony, ary izay any an-tsaha dia aoka tsy hiverina haka ny akanjony. Loza ny hahazo ny bevoka sy ny mampinono amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izay andro izay dia hisy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy afoezina izany andro izany dia tsy misy nofo ho voavonjy, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezina izany andro izany. Koa raha misy miteny aminareo hoe, indro aty Kristy, na indro ary izy, aza mino izany ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneho famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo ny atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitainy. Indro efa voalazako taminareo rahateo izany. Ary amin'izany, raha misy miteny aminareo hoe, indro any an-tany efitra izy, aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, dia aza mino izany. Fa tahaka ny tselatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana, dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay toerany faty any no iangonany voromahery. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, dia ho hamaizinina ny masoandro, ary tsy hazava ny volana, hiraraka avy any amin'ny lanitra ny kintana, ary hozongozonina ny herin'ny lanitra. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahoan'ny lanitra izy. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feon'ny trompetra mafy, ary izy ireo dia hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy,
raha vao mitsiry ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky, efa eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba ho tapitra izao taranaka izao, mandra-pahatongan'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny tamin'ny andro ny Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka ny tamin'ny andro mialoha ny safidrano koa, raha nihinana sy nisotro ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara. Ary tsy nafantatra izy ireo raha tsy tonga ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra. Dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany dia isy roa lahy any an-tsaha, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia havela. Ary isy roa vavy manodina ny fikosoam-bary, ny iray dia ho raisina ary ny iray dia havela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Nefa aoka ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay ahatongavany mpangalatra dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakiana. Noho izany miomana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Iza moa no mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay notendren'ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy ireo sakafo ara-potoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka mahita azy manatanteraka izany. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy avy eo. Fa raha miteny anakapo kosa ny mpanompo ratsy fanahy hoe, maharitra ela ny tompoko, ka mikapoka ny mpanompo namany ary miara-mihinana sy misotro amin'ny mpimamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, koa ho kapohy ny mafy izy sady homeny anjara miaraka amin'ny mpiatsara velatsihy. Any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Amen.